miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarby atoandro izao ny vahintsika dia ny talia ny aikanto sy ny kolotsaina ary ny fiarahamonina io nivy ny fiadidina ny tanànana Tananarivo amin'ny alalan'ny Ramatoa Ravelomanatsy Elia miarabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanasana eto amin'ity fandarana ambarao ity tompoko. Miarabanao Sinezy ary miaraban'ny mpiaino rehetra makasitraka ihany koa noho ny fanasana tompoko. Anomboantsika ny resadresaka Ramatoa Talia famariparitana fohifohy le andraikitrao amin'le hoe talia ny aikanto ny kolotsaina sy ny fiarahamonina famariparitana an'izay andraikitra sy asa sanao amin'ny commune Tananarivo renivohitra. Ny andraikitra izay saniko moa zany dia misy ampahany anankiray voalohany aloha izay mikarakara ny zavakanto ny aikanto ao anatin'izay indrindra zany mahasamihafa kely azy ny tamin'ny teo aloha dia ny fampiroboroboana ny asa rehetra manodidina n'io sehatra anankiray io. Ao anatin'izay zany ny industrie culturelle et créative moa zany no fahalalantsika azy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay zany ny fametrahana indrindrindrindra ireo sata rehetra koa izay tokony hijoroany ny mpanakanto ao anatin'ny asa tahaka ireny eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Ao anatin'ny io sehatra anankiray io ihany koa zany dia andraikitra sy adidin'ny tanàna izay hipoirany ireny talenta ireny no manosika azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary indrindrindrindra koa zany mampahalala ny mpiarabelona amintsika rehetra zany ireny talenta ireny izay matetika somary miafina ambadiky ny vaty ihany ary fisintomana manokana zany an'io sehatra asa io resaka aikato zavakanto zany izay no andraikitra voalohany. Ny andraikitra faharoa ndraiky kosa dia misahana bebe kokoa n'ilay atao hoe fiarahamonina ary natambatry ny programa n'Andriamatoa Ben'ny Tanàna ny fiarahamonina sy ny kolotsaina. Matetika moa ny kolotsaina mafandraisantsika azy dia ohatrany hoe ny fanajana na ny fandalana zany andreny zavakanto fotsiny na ihany koa ny fombandrazana. Tsy ireny rehetra ireny zany nefa no mandrafitra atsika mianakavy izay miara-miaina sy miara-mivelona ao anatin'ny fiarahamonina ary izay dia izay indrindra no mahatonga azy natambatra tamin'ny fiarahamonina. Raha hitantsika kely zany ny programa n'Andriamatoa Ben'ny Tanàna dia alohan'ny atongavany amin'ilay hoe ireto ny velorano valo izay atao resaka structurel zany na resaka infrastructure dia aty amin'le fonds le structurel mihitsy zany hoe mialatsiny amin'le fitenenana amin'ny teny frantsay aty amin'ny atao hoe sociologie tsika eto Tananarivo renivohitra mihitsy no tiany atongavana zany dia misy an'izay teny anankiray izay ao napetrany mihitsy hoe ny fokon'olona ozy izy no lasa fomba tempo ametrahako mihitsy ny asa rehetra izay ho ataoko ho lasaiko ianareo manaraka reto dia izay izy vao mamoaka n'ilay velorano. Io resaka fokon'olo io zany dia raha raisitsika tamintsika efa somary lehibebe mialatsiny le fitenenana dia ilay fomba fandraisana azy tamin'ny andron'ny bokomena fa ny fomba nametrahan'Andriamatoa Ben'ny Tanàna azy ndraiky kosa zany ao anatin'ilay atao hoe Antananarivo renivohitra dia tsara marihana fa raha ohatra ka misy boribory-tany enina eto Antananarivo izay somary efa lehibebe ihany dia misy 2.100 ny isan'ireo fokontany dia mbola misy koa 1.7 ny secteur ny fiantsonay azy. Ireo secteur eo zany dia tena hoe ireo olombelona mifanila bodirindrina ary miara-miaina ao anatina toerana ataoko hoe kelikely kokoa zany noho ny fokontany. Io fiaraha-miaina io zany no tiana ho velomina maso ao anatin'ny hoe fametrahana ny fokon'olona miray fo reo maray aina reo ary tsy vitany hoe mifanolo bodirindrina fa raha ny tena izy ihany koa zany dia ao anatin'ilay hoe sotoavina malagasy taloha tsy le resaka fokon'olona bokomena araka lazaiko teo zany fa atao hoe hodidina ray ihany ohatra molo blanc zany reo olona rehetrarehetra ireo ka raha misy zavatra manjony ray tsy maintsy miapaka amin'ny anankiray. Zay zany no mahatonga azy nampiarahana tamin'ny kolotsaina satria mamolavolantsika foana ny kolotsaina ankehitriny zao tsika manana kolotsaina Facebook izay tsy azontsika tenenina hoe tradition na nolovaina fomba nolovaina zany nefa efa mamolavola tanteraka mihitsy ny fomba fiarahantsika ao anatin'ny fiarahamonina. Izay no mahatonga ny kolotsaina zany miaraka amin'ny fiarahamonina ary izay no ampahany faharoa amin'ny andraikitra. Ya hidirantsika amin'ny atsipiriany ihany reo Ramatoa Talia fa mialohan'izay misy tranga maromaro
tsika ary teto andrenivohitra ny fahamaroany ireo findramonina tsika tsamaritra hoe ava izy ireo mety avany ambany vohitra avany amin'ny faritra sy ny sisa sanatria hoe ranonkopo tonga namana vo mavomavo sa hoe misy fandaminana tokony hoarahana ao anatina fitsipika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fijeryny andre matosinezy amin'izao fotoan'izao tsika tao ao efa nanomboka tamin'ny volana décembre teo zany moa zany ny lancement n'le izy na ny fanaovana azy dia eo am-panatanterahana fikaroana manokana mihitsy ny tanàna na Tananarivo ao ambany ny fiahiny be ny tanàna moa zany dia ny fametrahana indrindra étude zay ngamba ny mora kokoa ilazako azy étude anankiray zay tokony amoaka zany karazana cartographie na karatra ray lehibe amin'ny fomba anankiray zany no ahafahantsika mahita hoe nanao anaty-kotrany moa zany ny ty endriky ny atao hoe fifindramoniny ity eto Antananarivo renivohitra tato azy tsika dia naheno an'ireny le hoe nisy taxi brosy ny ala tany androy dia nikisaka dia nakao reny zany dia nisy ohatrany fiahiahina fahafa nefa nisy ohatrany fanolahana andraikitra ihany koa zany tao anatin'le izy raha ny tena izy zany Antananarivo amin'ny maharenivohitra azy dia mandray ny zanaka Madagasikara afa milafivalonynosy izay zavatra izay nefa somary tsy nisy mihitsy zany fomba na lalàna hoe ahoana moa zany ny tokony andraisana ny olona raha ao anatin'ilay kolotsaintsika malagasy manko zany mandray olona zany hafa mihitsy zany ary ahoana koa ny fomba ahafahan'ireo olona ireo miaina eto andrenivohitra inona ny iainany ary indrindrindrindra inona ny nahatonga azy teo misy zavatra maro ahatonga avan'ny olona eto tsy hoe misy ahitany fotsiny dia arak'ireny fanazavandreny koa moa hoe raha resaka ahitany somary akisako kely iny resaka satria na ny tandroy ara dia manazava hoe izay ane hatramin'izay dia efa mikisaka foana dia miverina ihany zay rehefa mahazo kely zay dia miverina indray zay ny mitany mivinay fa apetrakatsika fotsiny zany le izy hoe ao anatin'ny fiainan'olombelona anankiray tonga eto izy mpianatra izy ohatra eny Akatso dia mandeha ny fotoana dia ny efarany manorom-ponena neto izy ary rehefa manorom-ponena neto izy dia tsy hoe tonga dia dokotera be professeur foana na zavatra ohatrany fa misy fomba maro samihafa zany ezahany ivelomany eto rehefa tsy vitsy zay dia eo zany misy an'izay mahatonga zay etude zay ahafahana indrindrindrindra mandrindra zay no asan'ny commune tsy mandrindra ny asany ny asa tokony ataon'ny commune mba hatsaratsara kokoa ny fiarahamonina zay le antopisiny zany marina dia marina mihitsy hoe misy ny fifindramonina io zany ary ny fanorenam-ponenana fa misy ihany koa le fifindramonina isan'andro amin'ny fiainana andavanandro zany tsika raha ohatra ka mijery ny mponina Antananarivo atao anatiny atao hoe Antananarivo intramuros sy ny fiteny raha miala zany tsika dia makeny amin'ny faritra ny 6e arrondissement iny zany zao dia hatreo Ambatolampy kely zany resantsika zany etsetretsetra reo atao hoe intramuros na Antananarivo reo de 2 millions ny isan'ny tena mponina atreto aloha zany hoe chiffre ekena zany dia hoe 2 millions eo zany tamin'ny telo taona efa taona lasa moa zay dia hoe eo amin'ny 1,500,000 ny olona Tananarivianina zany tena mipetraka ary monina ary matory eto Tananarivo ao anatin'ny ray andro anefa dia fa presque indroan'izay ny olona mivezivezy eto Tananarivo izany hoe le grand tanà zany hoe reo commune marobe manodidina ny Tananarivo dia mampiditra olona eto Tananarivo daholo dia zay zany le atao hoe migration temporaire iny koa zany mila fantarana satria ireo olona tonga eto reto mandeha bus izy zany hoe misy circulation zany voatery indroa intelo iny efatra voeny ny zavatra tokony ho vinavinainao raha mieritreritra circulation fotsiny zany ianao ary mobilité urbaine zany dia lasa ireny rehetra ireny zany noho ny tsy fananana taremarika ary indrindrindrindra noho ny tsy fananana ataoko hoe idée précise na zavatra mazava tsara ao an-tsaina dia indraindray na lasa sarotra ny fitantanana n'ilay tanàna le izy no fanamorana zany ho fanamorana ny fomba hitantanana nyty tanàna ity no mahatonga ankehitriny nanao any étude momba ny migration io manaraka an'le fanazavanoa raha matotalia tena mbola dingana lavitra sy tanjona enjakenzana le izy tsy tokony isy andraikitra
ifampizarana aveo anatin'izany rehetrarehetra zany. Misy ka ny fanjakana foibe aloha zany somary apetrako kely le hoe andraikitry ny fanjakana foibe satria maro de maro na isan'izany ny statut particulier n'Antananarivo zay mbola tokony ho hatsaraina na de efa misy lalàna momba an'izany ary tokony ho hatsaraina, tokony lalàna zany tokony hoe lalàna miainy fa tsy hoe zavatra mijanona tamin'ny andron'ny Galenie de iny foana ny ainatsika raha tamin'ny andron'ny Galenie mbola tsisy firy 40,000 akory ny olombelona mipetraka eto Antananarivo. Zay zavatra zay zany no tokony vinavinaina arak'izay fomba nazavaiko an'izay hoe ny an'ny fanjakana foibe dia tokony manao amin'ny andraikiny amin'ny fanjakana foibe azy ary izay dia izay indrindra ny andraikitry ny atao hoe député. Ny député dia député manana rôle national hafa ny mpanatanteraka ary ny rôle ny député dia natao tsy natao afa-tsy ny mamolavola lalàna raha ny tena izy izay ifanarahany be sy ny maro miaina rehetra eto Madagasikara hoe ity zavatra ity no ataontsika rehefa resaka sécurité dia atao lalàna hatrany Degok hatrany Fort Dauphin ity zavatra ity. Zay zany andraikitry ny député somary mifangaro foana manko izy be ary mialatsiny mampatsiahy azy fa misy zavatra tiako azavaina rehefa avy eo. Ny andraikitry ny exécutif ny tanàna kosa zany na ny be ny tanàna dia hafa mihitsy ihany koa zany hoe tena manatanteraka ary izahay eo amin'ny commune no manao ny fanovana-basaha, ny fametrahana ny kabinet, ny fanaovana ny zavatra rehetrarehetra zay somary diso ampanantenan'ny olona zany matetika. Io mihitsy mantsy no somary eviko an'le mahatonga manainga an'le resaka raha ny tena andraikitra koa raha ohatra ka hoe mpanolotsaina ny tanàna zany ianao dia manolotsaina ny fafahana manao ara-dalàna ny fanatanterahana. Raha ohatra ianao ka nilatsaka ho mpanolotsaina misy zavatra le verinao ho tody na matoa ianao nilatsaka maire tsara fatarana ihany zany hoe matoly anankiray ny lany maire fa tsy ny anankiray dia satria ny programa n'iny anankiray laniny no naresy lahatra ny rehetra iny ary rary ny setsiny raha manatanteraka azy izy ao anatin'ny fahalalana hoe zao zany no tokony anaovako azy na izany aza nefa tsy mitatana rery ny mpanatanteraka. Izay no ilavana ny mpanolotsaina manoro sy manazava ny lalana tokony ale. Tsy miteny akory zany hoe tsy maintsy baiko tokana ihany tsy maintsy ao anatina toerana anankiray zany ohatra ny président de république sy ny gouvernement zany zao manatanteraka. An'ny député no manitsy tsy kelikely hoe raha zao koa sao dia adinonareo ty détail ty satria misy zavatra ohatr'izao iany anay andavanandro any ka izay rehetra izay nefany ny ankabetsahan'ireo olona rehetra tenintsika ireo na député io zany na mpanolotsaina ny tanàna na itsika rehetra izahay zany ao anatin'ny fanatanterahana dia noho n'ilay tsy fisiana instrument de mesure noho ny tsy fisian'izay no nahatonga zany an'ilay ataoko hoe tsy fiakanakana akory tsy hoe miakanakana manao zavatra fa ao anatiny mihitsiny zany le hoe tokony anantsika fafahana mandrefy mba hafahantsika efficace kokoa zany ny asa atao na de fa manomboka manao ary eo zany izy hoe mifameno marina ny asa fa matetika mahatonga le izy mifanjevo dia betsaka ny tsy mahalala n'inona ny tena ndraikiny. Ohatra ny hoe te isandrombaka lava ny asan'ny mpanatanteraka ohatra ny manolotsaina na etsetretsetra dia lasa iny no hitan'ny olona dia iny no mampisavokovoro ny sain'ny olona fa raha ny sitsiny mihitsy tsika raha miresaka an'izao zavatra ao zany satria matoa manao étude dia ao ariana kely eo zany anampy ny mpanolotsaina zany ary anampy indrindrindrindra ny mpanatanteraka manao azy fa ny famenona zany ny fitediavana hatrany hatrany ny famenona andraikitra hoe aiza ho aiza ny andraikitra tsika menakavy no ahafahana mampifameno azy mahasoa ny vahoaka zay zany no tokony jerena. Zay angamba no azoko lazaina momba ny sera mialatsiny fa lavalava fa anoizatsika azy raha matotaliny amin'ny hoe ahoana ary ny fomba anomezakasina sy lanjandray le fokon'olona araka ny lazainao teo nefa koa ampifandraisina amin'le vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao sy ny ho avy. Ya eo indrindritsika nanomboka tamin'ny herintaona dia efa misy asa marobe napetraky ny tanàna zany ao anatin'ny fitantanana isan'izany zany na tamin'ireny atao hoe tsapatsika zany na tamin'ireny nanao an'ireny tosika fameno ireny na dia nanazava taman'olona zany tamboalohany autodéclaratif le izy dia misy andraikitra maromaro zany andraikitry ny commune ao anatin'ilay hoe manorina an'le fiarahamonina misy zavatra maro arak'izay zany efa manomboka apetraky tsika zany zao isan'izany manome asina iny atao hoe secteur manome ny asina amin'ny hoe fokotany matetika ny olona dia manadino fa ny fokotany ange dia faritra fiadidiana anankiray zany hoe circonscription administrative anankiray zany ny atao hoe fokotany dia matetika nefany
noho nylay ataoko hoe any amin'ny faratokitsika any mbola mieritreritritsika hoe fokon'olona igalina fokotany dia miandro foanytsika ary manantena amin'ny lehibe apokotany ny asa natao ny lehibe apokon'olona tamin'ny andro nandrinam-ponomerina. Ahoana ozy ianao a ny amerinana ny asany izay zavatra izay eo ampanaovana azy tsika manova tsikelikely ny toetsaina hoe raha mbola miara-miaina eto tsika raha miara-monina eto tsika dia mifampiankina ny aintsika ary izany no mahatonga n'ilay fametrahana ireny CMH ireny fanomezakasina ny fiarahamonina ireny ary fanomezakasina avetrany izany a ny mahafokon'olona mivao an'ilay fokon'olona mivao anatina village urbain mialatsiny amin'ilay fitenenana izany hoe ao anatina tanàna kely anatin'ny tanàn-dehibe zay izany ilay fomba ametrahana azy famerinan-kasina ihany koa ny fametrahana amin'izao fotoana izao a amin'ny reny sehatra maro samihafa ireny a biblioteka marobe izay ao anatiny veloranony Andriamatoabe ny tanàna moa ilay izy a biblioteka marobe a ary centre kely culturel marobe amin'ny faran'ity taon'ity tsika ifampiresaka tsara momba an'izy ireny satria somary tarekin'ny Covid kely tsika dia lasa elaela le lalana sy le asa fanorenana zany fa ao anatiny ihany koa izay zavatra izay tsika izao rehefa hoe mba tia ohatra fotsiny resaka kolotsaina na resaka hoe haikanto zany ny atao raha mahay haiteny ny olona gabary lasa manjary lasa maka EPP fa satria tsy manana an'ireny le atao hoe tranopokon'olona tsara kely ireny tsika amin'ireny toeran'ireny zay zany no mahatonga n'ilay hoe efa mamerina tsikelikely ny asin'ireny tsika ary mampandray andraikitra ao anatiny koa ny association des quartiers manomboka zany tsika izao hoe association des quartiers amin'izay ny resaka izao fa tsy resaka asapokon'olona satria asapokon'olona zany ngeza be zany raha resaka sorano fotsiny dia efa ry akaikiny tsara lalàna petite vitesse mbola fokotanin'ny sorano ihany nefa ny tsy mifandray amin'ilay bandina ambondrina etsy ambony etsy dia eo zany le izy hoe samy manana ny anitra ho azy fa hoentina tsikelikely ihany koa amin'ny mahasamihafa ny faritra satria hafa ny zavatra sotoavina sy tokony apetraka eny amin'ireny tahala rehetra zany a eny amin'ny atao hoe faritra iva ny verantsika azy hafa ihany koa nefany a arak'izany a aratsokajiny a arakaraky ny fokotany a no entina any amin'ny toerana hafa ny amin'izay hoe eny fotony izay a mety hipetraka kokoa zany ny resaka fandriam-pahalemana mety tsy ilaina tena zay ny irinao rehefa tena ary zay ny irina ny tena irina ary zay no mahatonga n'Andriamatoa nainandretsitoina amin'ny telefona le CMH eny mahatonga apetraka tsy hoe tsy maintsy miatry satria matetika tamin'ny voalohany zany dia enao ve dia ampiderinao forera ve zay rehefa tsy migafy ranga dia tsy miditra forera zany a zay le izy le aty amin'le hoe le fotom-pisainantsika vaovao hafahafa le ohatrany hoe any amin'le fiarany no fanontaniana fa tsy any amin'le hoe ahoana ny tsy afahan'iny hatramiko tokony izay zany no fanontaniana ao ariana kely eo raha ny tena irina satria hatramina hoe ao anatina ataontsika hoe fokon'olona secteur zany a tokony isy mihitsy na dia olona arany a ary efa manomana n'izany programme zany izany a hoe olona beazina mihitsy zay vonina hoe za mba manao secouriste eto amin'ny tanàna fa manjary lasa ohatrany hoe na ny scooter ange izao hoe lasaiko anao fa tsy dia misimplike loatra raha tsy hoe tondraka ny rano raha tsy hoe sanatria misy aitrano fa raha ohatra ka hoe secourisme amin'ny fiainana andavanandro hoe misy zavatra miseho mamonjy voalohany an'iny olo iny aorirana izy na anaovana inona moa zany respiration artificielle na zavatra ohatr'izany a tsisy dia mahay an'izany loatra fa dia samy dia davy be masy aiza ny pompier ahoana ny fandehany hôpitaly lasa tsy manana orientation zany ny olona manana problème d'orientation ny olona tsy fantany hoe iza no ale aiza no na dia izay fotsiny aza fampalalana an'izay ary ny fifampianarana ao anatiny atao hoe fokon'olona mivao amin'ireny secteur reny zany a na izay fotsiny ara dia izay indrindra ny antobisiany io zavatra io amin'izay no miditra le famenoany le asa raha ohatra manka hoe miresaka fotsiny ohatr'izao hoe nouvelle ville ianao ve dia nouvelle ville ny ato raha tsy vita ny tatatra raha maka mialatsiny amin'le fitenenana satria izany no henoko ao anatin'le radio matetika sy henoko dia ohatra ny malahelo ihany ny tena hoe mbola be da be zany amintsika malagasy a noho ny tsy fampipahaizana ve sa ny fahaizana tiako tenenina tsy le tovosina any ampianarana ihany a fa ao anatin'le hoe tsy fampipahendrena nameno ndray aman-dreny zany a misy zavatra tapaka ve tao ampovoany tao a zay ve zany no mahatonga antsika lasa mandray ambolony be ny resaka nouvelle ville zao ohatra izay ataoko hoe projet présidentiel raha ny tena izy dia tena mifandraika mihitsy amin'ny fahaseporana Antananarivo a lay asa
eo zany no mifandray amin'izay arak'le fanontaniana napetraka ao teo a ny asany aty amin'ny atao hoe fanjakana foibe sy ny fitantanana tanàna renivohitra ohatra n'Antananarivo. Marana anazy famitinana an'izay voalaza rety izay raha matoa talian'ny aikanto sy ny kolontsaina ary ny fiarahamonina anivon'ny fiatidinan'ny tanàna Antananarivo. Amaralako azy angambany a misy an'io ataoko hoe fiadidiana manokana io a momba ny fiarahamonina ao amin'ny commune Antananarivo. Etsy tsy mba zazy izy tsara fatra ao amin'ny MV zany a taloha eo ampitan'ny Assemblée nationale eo no misy anay ary misy toerana ihany koa ahafahan'ny olona mivory raha ilaina amin'ny resaka association. Ao zahay no mandray atreto aloha mandrapahavitantsika ny fametrahana an'izany a isaky ny arrondissement ao zahay no mandray ny mponina eto Antananarivo izay vonona rehetra andray andraikitra ao anatin'izany fokon'olona mivao zany izay vonona rehetra ihany koa zany hoe tsy hoe hanao secourisme fotsiny a fa na dia ohatra raha vonona ihany koa hanao activité génératrice de revenu izany hoe asa manokana ikambanana tovavy 3-4-5 vonona anao aty atao hoe fambolena ohatra ny hoe agriculture urbaine na zavatra maro samihafa izay tianao atao dia vonona izahay a mandray akitsy-po ary indrindrindrindra misokatra ny varavarana mba hahafahany tsirairay a na koa mitaraina ny zavatra izay iveriny fa tsy ohatra ny hoe tsy ny azo lena azo ny ao anatin'ny fiarahamonina zavatra ohatra izany a vonona izahay a ary manasa antsika rehetra zany a ho avy tsy ampisalasalana. Makasitraka tompoko teto amin'ny fandarana. Sotra indrindra Monsieur Sinesy. Mametraka ny mandra-piresaka amin'ny fotoanantsika manaraka indray ny fandarana ambara ho veloma tompoko.